Ry rahalaka Ambomanga. Rahalaka Ambomanga mianakavy dia voalavo anankitelo. Andeha hiampita rano ry zareo ka tsy nanana lakana. Dia nahita hevitra izy nanao hoe ay, andeontsika hiaka vomanga dia hoanitsika vomanga io. Ataontsika hialasa endrika lakana ny ambiny. Dia nihinana, ka nihinana, ka nihinana. Vita ny lakana noho ny hariva. Natory ry zareo ary niainga rehefa maraina ny andro. Niainga kelikely ary ny lakana dia natsiaro ilay tsirom-bomanga omaly izy telo lahy. Ka ilay zokiny efa te hihinana mafy. Ilay zandrany efa te hitsaingoka mafy fa nifampatahotra izy ireo. Rehefa variana ilay zandrany anankiroa dia nitsaingoka aingana ilay zokiny. Natsiro ilay vomanga nangalarina saingy lakana eo ambonana moa eo. Nona zoky eo? Hoy ilay zandrany. Te hihinana amin'ny vomanga zoky e? Hoy ilay zandrany. Tsy azonao atao zany. Saingy rehefa tsy nitodika ilay zokiny dia nihinana ihany koa ilay zandrany. Dia toy izay hatrany raha laka Ambomanga. Sahirana ilay ao afovoany fa na ilay zandrany tratrany mihinana na ilay zokiny tratrany mihinana. Rehefa ela ny ela, loka ilay laka Ambomanga, rendrika izy mianakavy. I Madagasikara ilay laka Ambomanga, ary tsika malagasy rehetra ireo mpandeha ao anatiny. Ny mihinana volam-panjakana, raha laka Ambomanga. Ny mihinana volan'ny sekoly, raha laka Ambomanga. Ny mihinana volan'ny hôpitaly, raha laka Ambomanga. Mihinana volam-pianakaviana, volam-pikambanana, raha laka Ambomanga ireny. Toy izany raha laka Ambomanga. Raha mitohy rehetra izay dia ho rendrika tsika mianakavy. Ndeha tsika hiezaka tsy hanao raha laka Ambomanga. Sarotra, tsy mora, saingy rehefa miezaka ny tsiraray, angamba ho tafita ihany ty Madagasikara tsika ty. Mampamangy amin'ny raha laka Ambomanga e?